Itirantsika ny vava kosa ny olana zay sedray ny piasa ny jirama naneo ny ayainy manoloana ny feo mandeha mikasika ny fandraisan'ny sehatra tsy miankina ny fitantanana ny orinasa mpanjakana jirama ireo piasa ao amin'ny sampana 40 mégawatt ny aona tamin'ny solotena ny filan-kevim-pitantanana jirama araka izany izy ireo mikasika izany toetra raha izany tetsy mandro seza. Tsy nanafina ny ayainy ireo piasan'ny jirama ao amin'ny sampana antsoina hoe 40 mégawatt manoloana ny feo mandeha mikasika ny andraisan'ny sehatra tsy miankina ny fitantanan'ny orinasa mpanjakana jirama ho fanarenana ity orinasa ity. Nisy ny fianana tamin'ny solotena ny filan-kevim-pitantanana ao anivon'ny jirama nahafahan'izy ireo naneho ny ayainy indrindra no mikasika ny lafiny ara-tsosialy. Tahoatry ny piasa zany dia eo amin'ny hoaviny mihitsy eo amin'ny lafiny sosialiny satria le izy zany rehefa hoe miala jirama le piasa dia ho aiza izy avy eo. Ary eo no tena nametrahana fantagna betsaka hoe manahoana kokoa zany ny hoaviny eo fandraisan'ny orinasa vahiny io 40 mégawatt io. Dia eo ihany koa hoe rehefa ohatra ka miverina jirama izy manahoana ny hoe ny ancienneté ve mikoty sa tapaka dia izay zany no fanazavana bebe teo dia eo zany hoe mbola andinika ny piasa zay ty janona piasa jirama ary eo koa hoe manapa-kevitra zay anao ny fifanarana amin'le orinasa vahiny reo zany. Miezaka ny andresy lahatra ary nametoky ireo piasan'ny 40 mégawatt ny solotena ny filan-kevim-pitantanan'ny jirama. Problema amin'ny piasa dia mampiasa azy dia miasa an'izany. Zay zany ny problema dia zay nazavaina teo tsy mety zany le mamendrofendro ny piasa le mamafinaingy fa tsisy piasa vovoaka zany. Ary ny piasa zay tianao hiara-iasa amin'ireo zay mandray an'ity 40 mégawatt dia miara-miasa aminy tadidio tsara fa 85% ireo miasa tao amin'ny 40 mégawatt ireo dia efa miara-miasa tamin'ny fenoza ireo zany no mahafeno io zavatra io fa tsy hoe tsy fahaizany akory nahafaty ny 40 mégawatt fa noho ny tsy fisiany entretien tsy fahafahany jirama mividy ny piesy dia maty le orinasa maty le toeram-pamokarana ka le izy nazavaina fampiasana teo zany hoe tsisy an'izany. Ary ireo olona mahafantatra anahy za koa mahafantatra an'ireo tsisy hifamitaka amin'izany zany. Faharoa dia mba tiako tsipihana ihany itsika zany rehefa mba miresaka dia tsara ihany mba mametrapetraka ny lizany tokony misy manjary sanatria za tsy miteny hoe manakorotany noho ny tsy fahalalana angamba fa io rehefa misy vola fa fietram-bola zany tsy azony direction générale soniavina dia tsy maintsy mandalo ny conseil d'administration izy dia zay zany nahatonga ny zavatra io nandalo raha ny teny zay hoe tsy alefa io dia mijanona eo raha ny teny ny conseil d'administration fa io moa zany raha malala le problème hoe io tsy amidy sarotra be ny varotra ny 40 mégawatt zany varotra ny jirama ity fa kosa ny problema tamin'ny herintaona tsy tokony hiverina intsony zay fotsiny zany le izy dia en même temps zany ny fitondram-panjakana zay misy tokony ambaratonga-pahefana hiresaka an'izany efa mijery solution à court terme à moyen terme ity moa à court terme zany fa misy ny solution à moyen terme fa ity problema ity tsy hoe itoy makany fa tsika mba mieritreritra hoe afaka herintaona roataona anoany dia efa mba milamina tsika ny délestage sy ny tsy fahampiana amin'ny herinaritra eto Madagasikara. Anafoanana ny vahatam-panjiro matetika na ny délestage vokatry ny tsy fahampian'ny famokarana dia nandroso vahaolona foiezaka Andriamato Ajamamy Nirina toy ny firosona amin'ny asa fanamboarana ireo fitaovana efa misy fahasimbana amin'izao fotoana izao ka mety hatratra hatramin'ny 2.1 tapitrisa dollara amerikanina ny vola ilaina amin'izany asa fanamboarana izany. Eo ihany koa ny fananganana centrale hydroélectrique izay ahafahana mifehy ny délestage ao anatin'ny iray na roa taona.